Isaia toko fahatelo ambin'ny polo. Andininy fahasivy ambin'ny folo tapany farany no raisitsika. Isaia 63:19. Zao lazany Baiboly tsika rehetra mba hiaraka maky Isa 2:3. Engane ka hotsiarinao ny lanitra mba idinanao ka iorooro eo anoloanao ny tendrombohitra. Tsy hainiko ny feonareo atiky mba hiaraka maky tsika atao amin'ireny mafy Isa 2:3. Engane ka hotsiarinao ny lanitra. Arakaraka namakinao mafy dia sokatra ny lanitra ho anao lany hariva. Latsika Isa 2:3. Engane ka hotsiarinao ny lanitra mba idinanao ka iorooro eo anoloanao ny tendrombohitra. Ona ny sokatra sotrihatra ny lanitra ambony alohantsika rehetrarehetra. Amen. Ny zavatra rehetra mitsanga eto amin'ny tany velona dia fantaro tsara fa zavatra miainga avy any an-danitra daholo. Zany hoe matoa mahomby ny olona anankiray dia lanitra ny sokatra ato ambony lohany ny antony nahatonga azy nahomby. Ny antoka hatonga ny fiainan'olona anankiray androso tsara, andeha tsara, iaina anatin'ny fahombiazana dia tadio tsara tena ilaina ny miezaka be. Tena ilaina ny miasa mafy. Fa na hiasa mafy aza ny olona anankiray, na hiezaka be aza tompoky ny olona anankiray, fa rehefa mihita lanitra ambony lohany tsy ahita vokatra amin'izany izy fa faharirana no hitany, adi-tsaina no hitany, ary fahaverezan-kevitra no hitany. Lanitra misokatra ny mampahomby, lanitra misokatra ny mampanesy, lanitra misokatra ahatonga ny fiainanao hisy fanosony, hisy fivoarana tanteraka. Fa tsarovana efa tiditra anatin'ny fampianarana dia rehefa avy eo ahitory-teny. Fantaro fa ny lanitra dia mivelatra ho an'ny olona rehetra, fa ny lanitra tsy misokatra ho an'ny olona rehetra. Ny olona rehetra eto tany dia miaina eo ambany lanitra mivelatra, fa tsy ny olona rehetra eto ambony tany ka miaina ambany lanitra misokatra. Ny mampiavaka sy ny mampiavaka anao eto an-tany dia tsy ny lanitra mivelatra eo ambony lohanao, fa ny lanitra misokatra eo an-dohanao. Alleluia. Mba teneno akaikinao zafady, ny olona rehetra miaina lanitra mivelatra daholo hoe fa tenenizenao alohan'ny aina lanitra misokatra hoe. Vavaka ataoko voalohany indrindra hoany, tsy hivelatra fotsiny lanitra ambony lohanao, fa isokatra lanitra fiainanao, isokatra lanitra eo an-dohanao, isokatra lanitra amin'ny asanao. Alleluia. Mba fantatrao, tafotoana Jesosy natao batisa dia namarany Baiboly rehefa nanetsy tena teo anatreny jaona mpanao batisa izy, sady nivavaka izy, natao batisa izy misy teboka vitsivitsy, omeko rehefa avy eo hoe inona tokony atao ahatonga lanitra isokatra, dia tsarofo tsara vita ny vavaka sy ny batisa izay nataony dia namarany Baiboly nisokatra ho azy ny lanitra. Fa nivakiko tsara ny Baiboly tsy Jesosy re tompoko natao batisa tamin'ny fotoana eo. Betsaka ny ara natao batisa tamany, be dia be nasitrika atao anatin'ny rano, fa tsy andresan'ny Baiboly mihitsy hoe izy rehetrarehetra natao batisa dia nisokatra lanitra, fa i Jesosy rery ihany namarany Baiboly tsy hoe nisokatra lanitra fa nisokatra tamany. Zany hoe nabetsaka ny olona natao batisa, i Jesosy tsy hoe natao batisa fotsiny fa nisokatra lanitra teo an-dohany. Tena akaikinao ianao le olona isokatra isitraka lanitra misokatra androany. Tena tsara izy ianao le olona mahita lanitra misokatra androany hoe. Alleluia. Betsaka ny olona eto Mahajanga, betsaka ny olona Ziona, betsaka ny olona eto Madagasikara, betsaka ny olona eto amin'izao tontolo izao, fa zavatra tokana ny fantatra androany, ny lanitra mivelatra amin'ny olona rehetrarehetra, fa isokatra aminao izao nany ariva, isokatra aminao izy amin'ity taona ity, isokatra aminao izy amin'ity taona ity. Atao ve raisiko izany teny zany. Alleluia. Betsaka ny ara natao batisa, fa tsy izy rehetrarehetra natao batisa sitraka lanitra misokatra, fa Jesosy rery ihany. Vavaka andro any ariva, ianao le olona anankiray isitraka lanitra misokatra amin'ity taona ity, ianao le olona ray isitraka lanitra misokatra androany. Halleluia. Zavatra ray no hitako voalohany nahatonga an Jesosy afaka niaina lanitra misokatra, voavoaraiko pepetrahany eo anatintsika miankohaka teo. Rehefa natao batisa izy dia namarany Baiboly nisokatra lanitra, ary nisy feo tonga avy tany an-danitra nilaza hoe ity no zanako. Iza hoe zafady, ny lanitra mivelatra ho an'ny olona rehetra, fa ny lanitra misokatra ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ny lanitra tsy misokatra ho an'ny olona rehetra,
ny lanitra mivelatra ho an'olona rehetra fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ity no zanako. Zavatra anankiray zany fantatra ho anohany amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao mananjo sitraka lanitra misokatra ianao, mananjo iaina lanitra misokatra ianao, mananjo izy hiditra anaty lanitra misokatra ianao. Ataovy hoe za zanak'Andriamanitra. Raha fantatrao fotsiny izay teny izay tsy ho karazan'olona be taraina eto an-tany ianao. Za zanak'Andriamanitra, mananjoa iaina lanitra misokatra, mananjoa isitraka lanitra misokatra. Ny antony za tsy olon'izao tontolo izao, za tsy zanakan'izao tontolo izao, fa za zanak'Andriamanitra. Antanony akaikinao fa hiditra lalina iza ianao io, antanio tsara izy iza ianao io, dia tena nisy zanak'Andriamanitra hoe ny zanak'Andriamanitra natao iaina lanitra misokatra fa tsy natao iaina lanitra mivelatra. Na nidina le feo tao zany tenin'Andriamanitra hoe ity no zanako. Amin'ny maha zanaka azy nananjo izy ny iaina natao hoe lanitra misokatra. Faharoa, ny antony nahatonga lanitra misokatra teo andohany, namarany Baiboly, raha mbola nivavaka izy, tao anatin'ny vavaka nataony nahatonga azy nisitraka lanitra misokatra. Na dia tonga atao mpiangonana azy ny olona rehetra dia fantaro tsara ny olona tafiditra anatina vavaka ihany, ny olona tafaray amin'Andriamanitra ihany no afaka miaina ny atao hoe lanitra misokatra. Afaka milaza zay voaraiko fe azo azafady, afaka miteny zay voaraiko fe azo azafady. Zao ny zavatra reko tany anatiko tany. Ozy izy ny boky ny Salamo, ny zarain'Andriamanitra mazava tsara ny tany sy ny lanitra. Ny lanitra ozy izy dia any Jehova, ary ny tany nomeno any zanak'olombelona. Dia ozy izy ny zavatra voaraiko hoe tsy possible anao iaina lanitra misokatra raha tsy manana fifandraisana amin'ilay tompon'ilay lanitra. Mianao tsara ve ianao azafady? Tsy afaka hahita lanitra misokatra ianao raha tsy tafaray amin'ilay tompon'ilay lanitra, satria tsy olombelona ny manokatra lanitra, tsisy olona afaka manokatra lanitra fa izy ihany. Ny communion ao aminy, ny fifandraisana ao aminy, ny firaisana ao akaiky aminy mahatonga anao afaka hananjo iaina lanitra misokatra eto an-tany. Zany hoe impossible ny olona anankiray hisitraka lanitra misokatra nefa tsisy fifandraisana amin'ilay tompon'ilay lanitra. Dozao aloha ny tanana izay mianao azafady. Avereny zao Jesosy hoe ifandray aminao andro any hariva. Ataovy mafy tsara azafady, ifandray aminao andro any hariva. Halleluja. Betsaka ny olona mangetaheta lanitra misokatra fa tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra. Betsaka ny olona maniry mba hisokatra ho azy ho lanitra io fa mila fifandraisana amin'Andriamanitra izy raraka. Za te tena amintsika io vavaka toto hafa ataontsika io tsy mandamoka zany io. Halleluja. Teniko teo io vavaka toto hafa ataontsika io tsy mandamoka zany io. Io vavaka toto hafa ataontsika io manokatra lanitra. Io vavaka toto hafa ataonao io atsiatra lanitra ambony lohanao. Be de be natao batisa teo fa rehefa tonga tamin'ny toron' Jesosy no presizeny tsara ny vavaka izy dia vokatra ny vavaka nataony tsy nihita lanitra fa nisokatra ho azy. La clé ahafahantsika manokatra lanitra dia ny vavaka ataoko sy ny vavaka ataonao ihany. Ny fiainam-bavakako sy ny fiainam-bavakao ny fanalahidy ahafahanao manokatra an'io lanitra. Manana fiainam-bavaka ianao miomana sady fa hisokatra io lanitra io. Ary amin'ity taona ty aza matahotra fa hivonidanadana ho anao lanitra. Mandra-pahatonga ny farataona hisokatra ho anao io lanitra io. Na izanaiza toerana lehanao hisokatra ho anao lanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mino zany afaka manao amena resy lahatra. Halleluja. Ny vavaka izy mila manana fifandraisana amin'ilay tompony lanitra ny olona anankiray zay vao afaka miainana atao hoe lanitra misokatra eto an-tany. Ary fahatelo dia hiditra anatin'ilay tenin'Andriamanitra teo aho. Sekre fahatelo ahatonga ny lanitra hisokatra. Namarany Baiboly ozy izy le feo. Ity ozy izy ny zanako izay sitrako. Zay maninona hoe ny fandehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ahatonga ny lanitra hisokatra. Saniny Baiboly tsara ity ozy izy ny zanako le maninona sitrako. Nanina zany Jesosy nandeha araka ny sitrapony ray. Ny fandehanako araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fizoranao araka ny sitrapon'Andriamanitra ahatonga ny lanitra hisokatra ambony lohanao. Misy zavatra ngery zareo tsy mila angatany. Mianao tsara ve ianao? Za tsy miteny hoe tsy angatana lanitra misokatra hivavakantsika rehefa avy eo, vavaka mafitsika rehefa avy eo ahatonga ny lanitra hisokatra ambony lohanao. Fa fantaro tsara ny fandehanantsika eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra ahatonga ny lanitra hisokatra ambony lohantsika.
sandrin Bible tsara. Maninona hoe azafady? Sandrin Bible tsara. Ity ho sisiny zanako Isaia sitrako. Aika zan'Andriamanitra atao ambony tao nijery. Hoe izy amin'ireto olona atao batisa reto mandeha araka ny sitrapoko. Izy amin'ireto olona atao batisa reto mandeha eo ambanin'ny sitrapoko. Nitady olona be dia be izy fa rehefa tonga tamin'i Jesosy nidina le feo. Tao izy le feo, ity ny zanako malalako Isaia sitrako. Vokatra izay zavatra izay namarany Baiboly nisokatra ny lanitra. Amin'ity taona ity raha andeha mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra antsika sainao, aza matahotra fa hidanadana io lanitra io. Tao zao aloha ny tanana izay mihainao azafady. Ampitianao ny tananao. Fantatrao nampisandratra ny Davida. Ilay secret ny Davida nahatonga azy nisandratra. Diplôme ve? Davida teo troany janona nianatra tahaka anahy. Mianao avy ianareo? Davida tsisy diplôme. Davida tsy nahita fianarana. Davida tsy mahay langue. Mba nahay bonjour dia nijanona. Mba nahay bonsoir dia nijanona. Raha manontany Davida zay anao quel âge as-tu dia miteny izy hoe j'habite à Rianana. Mianao avy ianareo? Davida tsisy diplôme. Davida tsy nahita fianarana. Fa ny zavatra nahagaga, inona no nahatonga ny Davida nasandratra Andriamanitra ho mpanjaka tao anatreny Israely. Baiboly dia laza. Tamin'ny fotoana Saul nanomboka nivily lalana. Tsy nankatony zavatra andesan'Andriamanitra dia ny ten'Andriamanitra. Hoy izy ny Baiboly hoe nahita olona araka ny fo koa. Izay aniny anao ny sitrapoko rehetra. Vokatry Davida niaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ny diplôme nanandratan'Andriamanitra azy. Fa rehefa niaina tao ambany sitrapon'Andriamanitra Davida, nosokafan'Andriamanitra ny lanitra tafasandratra izy. Afaka misandratra ny fiainako. Afaka misandratra ny fiainanao. Mety aiza hiondrika ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety aiza andeha ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra. Toa milay kaikinao ianao hoe zandresana zany sa olo-kafa hoe. Alleluia. Nasandratra Andriamanitra izy. Andriamanitra persona mihitsy no teny. Nahita olona araka ny fo koa. Izay anao ny sitrapoko rehetra. Natao batisa Jesosy niverina le teny. Ity ny zanako malalako Isaia sitrako. Vokatra ny fankasitrahan'Andriamanitra nidina tao amin'ny Davida, tao amin'ny Jesosy, nahatonga an' Jesosy nisitraka natao hoe lanitra misokatra. Afaka mitsondranao ve azo azafatsy? Vavaka hanavaka anao amin'izay paita-po aminao any Andriamanitra. Ny lanitra misokatra ampiavaka anao izay nateraky dadanao sy mamanao. Ny lanitra misokatra ampiavaka anao promotion anao. Ny lanitra misokatra ampiavaka anao mpiara-miasa aminao. Ny lanitra misokatra ampiavaka anao quartier izay misy anao. Ny lanitra misokatra ampiavaka anao Madagasikara. Ny lanitra misokatra ampiavaka anao eto amin'izao tontolo izao. Avere lanitra misokatra. Avere lanitra misokatra. Ataovy resy lanitra lanitra misokatra. Io ny alavaka anao amin'ity taona ity. Io ny atafita anao amin'ity taona ity. Io ny ampahomby anao amin'ity taona ity. Io ny alasa lavitra anao amin'ity taona ity. Halleluja. 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 Resykely ny tanany akaikinao dia teneny misokatra zao lanitra hoe. Tena tsara izy misokatra zao lanitra hoe. Halleluja. Misy olona isontra karama tampoka amin'ity volana ity. Misy olona hiakatra fampihenana tampoka amin'ity taona ity satria misokatra lanitra. Misy olona ho lasa andafy tampoka amin'ity taona ity satria misokatra lanitra. Averene EFATA. Ataovy EFATA. Ataovy EFATA. Asonao ve le teboka telo le sahako teo mazao toerana nareo. Halleluja. Zavatra anankitelo no hita tao amin'i Jesosy. Zanak'Andriamanitra izy. Olona mibavaka izy. Olona ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra izy. Zay toko telo mamasanano zay. Amin'ny fotoana jiroko sy jirontsika amin'ity taona ity, ho hitantsika zany atao hoe lanitra misokatra izany. Iainantsika zany hoe lanitra misokatra izany. Tsy ho lanitra mivelatra no iainanao fa lanitra misokatra. Halleluja. Ny mpiara-miasa aminao iaina lanitra mivelatra fa ny anao isokatra. Ny mpaita-po aminao iaina lanitra mivelatra fa ny anao isokatra. Izao tontolo izao iaina lanitra mivelatra fa ianao isokatra. Ho gaga anao ambadika an'ity fotoana ty. Hoe fa dia inona ty zavatra mitranga ty? Inona ty zavatra tonga amiko ty? Satria tsy ezaka ataonao tsony io fa inona lanitra misokatra. Hiditra lalina rehefa avy eo. Menao avy tsara ve ianao? Isaia dia laza. Hoy izy ny Baiboly.
araka ny zavatra andresako tamin'onjapeo teo raha vao miresaky tsika Isaia mpaminany esorana anatin'ny saina fa tsy zaza miara-mandeha amin'Andriamanitra zany prophète majeur tamin'izany fotoana mpaminany lehibe tamin'izany fotoana izy ny tsinaiky ny Isaia mpaminany na ny fahatongavan'i Jesosy teto atala za faminaniana tao am-bavana maria tsara venareo zay nyatolona tonga ny Ezekia natahotra niran'Andriamanitra Isaia mpaminany lasa alo mandeha makany amin'ny tranon'ny Ezekia de lazao tsy ho velona izy fahofato natahotra mafy ny naola ny antony tsy zazakely ho miteny eo maria tsara venareo zalazay de afaka hitranga izy tonono ny vavany de afaka hitranga voatenany Isaia pararehetra Ezekely inona te nangofotra mafy izy satria lehilahy ampiasain'Andriamanitra fandray andro anefa izy niatrika olana araka ny tenin'Andriamanitra teo engany eo izy ka otriarinao ny lanitra mba hidinanao ka iorooro eo anatrehanao ny tendrombohatra ilay tendrombohatra resahany hoe tsy tendrombohatra ny Belinta mianao tsara venao domina kaikinao tsy Belinta io e fa inona io tendrombohatra resahany io problème io olana io zany na de mpaminany lehibe azy izy niatrika olana izy tamin'ny fiainana fa teo anatrehany olana zay lalovany Isaia mpaminany taitra rehefa namaky ny Baiboly fantatry Isaia ny tonombavaka nataony tsy famindram-polo nangatahany tsy fametra-tanana ny nangatahany tiako ny torotenany mamahomaly ny olona lasa manana fahazarana amin'ny fametra-tanana fa Andriamanitra kay manana ny fombany tsy fametra-tanana ny nangatahany Isaia fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nivavaka izy teo anatrehan'Andriamanitra en face le problème zay lalovana tiako be amin'izay ny zavatra nyteneniny engany eo izy ka otriarinao ny lanitra atao inona ny lanitra azafady atao inona tsara hoe lanitra azafady tiako le olona manao fihetsika atao inona hoe lanitra azafady tsiarana atao inona tsara hoe azafady resaona kaikinao tahaka an'io lanitra eo fiainanao andro any ariva hoe alleluia en face les problèmes zay lalovana lanitra misokatra nangatana satria fantatry Isaia mpaminany tsara fa rehefa lanitra misokatra atsangana eo zay problème atsanganao fa tsy maintsy mivadika fijorona vavolombelona io rehefa lanitra no misokatra lazahoariko problème anao alohan'ny ariva lazahoariko zay tsy vitanao alohan'ny ariva lazahoariko zay tsy takatry ny sainao alohan'ny ariva hoe pastera reraka pastera kivya pastera tsy hitako ny tokony atao tsotra ny zavatra resahiko aminao aloha isokatra lanitra de milamina eo isokatra lanitra de milamina eo isokatra lanitra de milamina eo engany eo zay ka otriarinao ny lanitra mba ninona hidinanao ka iorooro eo anatrehanao ny tenimbohatra anatin'izany mitsangana eto zany misy aretina miorora anaty olona misy tsosa miorora anaty olona misy fahantrana miorora anaty olona ataovy EFATA ataovy EFATA